avantsika rehetra mandeha ny enquête amin'izao a sazany mba te hitenikely an'ilay fanirisoa iny e nareo nareo vahoaka malagasy za matahotra ny fanirisoa izany nareo tsy biby fampitahorana iny ary ny lalàna tsy natao ho biby fampitahorana ankala alika vavintsara zany za atao ny intimidation ato anatin'ny message kato fa tsy rarahiko fa zao fotsiny anareo za matahotra an'iny zavatra fantaniko kely apetrako amindry kala bulldozer avaky pneu ndry ve voafidim-bahoaka avy io Mikael Vilambavy io nametraka andry teo io PM Mamitina io zay fotsiny fantaniko valio raha ohatra ka voafidim-bahoaka dia avy amin'iza nazahoandry an'io place io raha tsy nisy andreo zareo ndry mbola exilé taty andafy nitsipina kotra taty mahanitra kely vindrana kely taty mbola lalalovony bande livreur forindry rotr'izay raha tsisy andreo ndry kaoka ndry tandrina vavavoaka ndry sy amin'ny intimidation ataondry mody miresaka ampanao gazety ndry en même temps ndry manao intimidation manao communication mi-intimider andreo olo reo ndry hita amin'ny toetra ndry zany frivole loatra ndry tsy voafehy ndry le izy hoe navelany lahatra ngereo hoe hita teny fa tsy nahazo olona tandry zay caractère de merde ndry zay raha tsy olo vehivavy tsisy fotony lazaina fa hoe misy message échange message tratra za samy teny za fa tsisy échange tratra zany mpanendrikendrika ka na misy échange tratra arany hoe échange ifanakalozana amin'ny colonel Patrick anao échange amin'izy mo izy nga izy tsy afaka manao échange ndry ary manao échange amin'ny Remika sy Dayata ty ary sy teny nisy ny teny ndry ndao savaina daholo koa arany nareo ne tokony migatra izy zareo nikasa fa nareo tena nanantanteraka ohatrany ao na zany sazy miandra teny isany dia hoe zahay zao alohany eo tsy zany mifanarahana ary lelika tsisy an'izany mifanarahana taty fa hoe izotra asorany Rajoelina dia izotra any amin'ny fifidianana mangarahara fa tsisy ny teny hoe manao fifanarahana amin'ny oligarka dia bloquena ny banque asiananky dia mifanaraka tamin'ny karanatany ry Moustapha ry Mbikerlaza zay concerné rehetrarehetra tamin'iny affaire iny zay io zavatra io fa tsy zakandry any an colonel Patrick daholo dossier fa tsy zakandry dia za efa ny seureny marina ase hoy amin'ny vahoaka malagasy koa resaka Ambomalaza hoe iza no namono ny zanaka Ambomalaza tamin'ny anniversaire mainty ase hoy ao hoe iza ny complicité idéstabilisena ny fitondran-Rajoelina inge mipotra foana amin'ny marina e teneny eo satria ndry notion'ilay hoe tsy maintsy hita amin'ny marina an'io rehefa eo zay eo ndry zao elandry ilan'le fianakavian'le manamanjo hoe tsy hitanareo zany ho marina an'io sisy ndry lazaindry va botulisme de guerre aiza ny analyse lazaindry andrzareo fa tsy manana droit amin'ny valina analyse fa secret d'état e secret d'état amin'inona manana droit amin'ny maraha rehetrarehetra mijery ny valina analyse lazaindry fa hoe reny tsy maty rehetrarehetra tamin'ny Ambomalaza reny tokony gadraina any fa tsy misy an'izany hoe tsy voapozina zany dia tsy maty fa mandrebireby fotsiny tokony gadraina any tokony vonoina any zany vavandry rehetrarehetra zany dia tazominay daholo zany anaprovenay hoe iza ny ao ambadiky le Ambomalaza sy ny vavandry miteny amin'ireo olo reo hoe na endraso eo ny fitsaranana folo taona arany zany ny vavandry rehefa tonga eo amin'ny place ndry natao ndry tohatra fiakarana daholo na Gen Z na zahaintolona taty andafy taty na indry za aloha tsy anaiky ataondry an'izany fa tsy haiko izay pisolelaka forindry aty ty andafy aty za tsy manaiky ataondry an'izany hatramin'ny farany satria haiko daholo inona ny plan ndry teo plan io lazaiko anareo Gen Z lazaiko anareo vahoaka malagasy reny efa confirmé ny raha isa reny hoe
efa vita andreo 1 an et demi le izy i Mika Dayasy teny Christine Razanamaso i Kafanir Kisoa reo efa ankonkonina zavatra ka na inona concertation ataonareo eo na inona fiaonana ataonareo andreo eo dia odimody ataondreo an'izany fotsiny nareo arebirebindreo fa nefa izay tiandreo atao sy metimety andreo ihany nataondreo eo zay dia lazaiko anareo matoa ngaiky iny io rekizy ireo ny révolte ohatriny io misy dikany satria fa diandry complètement iny zao colonel Patrick tsy tahotra tsenatry indrima mamadika anazy complètement ohatran'iny dia volo vavy nefa mbo niteraka ihany ty dia indrindray miseho be fananarana zay da hoe nareo aza atao manipulena ny mpanao politika kindindrendrindry endry zanakindry vavy kely ireo anarina tsara mba tsy ohatra ndry VSKV dia mba tsy ohatra n'ilay vavy matoa niteraka bonheur vaky vody bonheur iny mazava amindry reny zanakindry anarina zay natao ndry an'izany taty fa tsy eo be fananarana mody endreo kiala Kisoa vavy ty mahafaly tena zany zao mahatonga anay tesitra zao dia ataonay tena satria miseho milay mba miangavy kely indri aloha za hijery an'le commentaire rehetrarehetra hoe le ndry miseho milay be naka gazety omaly tana mba jereo daholo le commentaire rehetrarehetra kia misy commentaire tena ny sarindry rehetrarehetra eraka amin'ny Facebook tonga dia commentaire manne indry daholo tsakindry tsy mbola nisy ministre ohatrandry kia marina ihany ny teny le mpisolelaka andriny hoe depuis indry teo tonga dia vohozongozona dia ataon'olona ohatran'io tsisy mbola tsisy ministre de la justice nataon'olona ohatran'io fako ohatran'io io fako tonga dia fako mifetra zany ndray efa mpandafy tanindrazana zany ndray efa mpivadika mamadika tanindrazana tia vola loatra satria nahantra nanasa vilia taty andafy taty mipetraka tamin'ny trano be kadradraka eo ray olona taty feno kadradraka ny tranony zay ratsy lopory tsisy ilaina tena na kely arana aza mana tena iadana eo amin'ny tranony karana wa filatex wa zay fotsiny tonga dia exilé indray aloha exilé politique indray aloha za magnatena be fananana natrapory tsy ny zanako tena nanary tena sy ny zavy kely tena mody endry te nareo zinzeta nareo rakizy zay manaiky manipulen'olona amin'ny resaka politika fa tena nanao inona teo tena manipulatrice tsovanina romotra maray message be dia be ato amin'ny faharomotana amin'ny vavavoaka tena akambako eo tony anay rehetrarehetra mazava zanako tena ho anarina so dia vaky vody 4 taona indray le farany eo tsy saina raha tsy zainzay teny isany tsy teo amin'io place io tsy nahazo miliara ohatry namadika tanindrazana ohatranyio message afaka atao inona ny olana afaka miresaka ny olona na mikonkonina izy na maninona izy dia tonga dia reny natao anazy hoe 10 ans emprisonnement tonga metritrako hoe hijanona eo 10 ans tsisy io dia netenisana nanatanteraka sy eo amin'io place io zany iny mba eritreretany ilay kala ministre fozaorana .20 ty ny vavaboaka ministre fozaorana tsy stable misy tena depuis nanaovako tena zay aty avy aty raha mafy be hoa zay fotsiny suspect daholo ny ananana amin'ny polisy andra ohatra ka mandeha manao midimiditra mamonomono anay sy manao piège anay efa suspect daholo dia miteny azay vehivavy tsovana mpamadika tanindrazana kindina avy an'ity